Izay hatrany dia manohitra amin'ny hery rehetra ny tetry ny mpanohitra anonga mpanjakana noho ny fitadiavana tombotsoa manokana ary nanao antso avo ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny mpitandro ny filaminana andray fepetra entitra ho an'ireo mikotrika fanakorontanana ireo fikambanana sy ny antoko politika izay manohana ny fitondram-panjakana androany. Niombonana ihany koa ny hevitra amin'ny tokony hanoloana ireo tompona ndraikitra mitavo sy vato misakana tsy miray fo amin'ny filoham-pirenena amin'ny asany tokony atao raha ny fanambarana nataon'izy ireo ny ariva teo tetsy Antaninarenina. Tsy Madagasikara irery ihany koa no misedra fahasahiranana ara-toe-karena amin'izao fotoana izao fa saika ny firenena maneran-tany mihitsy araka ny fanambarana iombonana nataon'ireo mpanohana ny fitondrana tetsy amin'ny hôtel Colbert androany. Anjara Mananjoelina sy Anzy Rabesotra. Mbola ao anatin'ny fanarenana ireo fahazona sy ny tsy fahaiza-mitantana nataon'ny mpitondra teo aloha ny fitondram-panjakana na efa nitondra nandritra ny 9 taona aza ho ireo fikambanana sy antoko samihafa mpanohana ny fitondrana ankehitriny androany. 9 taona izay no nitondrany filohan'ny Repoblika ankehitriny Ramatoa Rajoelina any Madagasikara. Niarahany rehetra ny aiky fa tao anatin'izay 9 taona izay dia tsy mora ny nanarina sy ny fahavoazana lalina sy ny lavaka mangetsikitsoka nisy ny firenena. Vokatr'ireo gaboraraka, kolikoly sy fitantanana tsy naomby tany aloha tahaka. Mbola ao anatin'ny fanarenana hatrany isika ankehitriny ary tsy takona fenina ny ezaka natao mba tsy hisiany fandanidaniam-bola mpanjakana tsy voahevitra. 3,9 ny tany fitombony ari-karena maneran-tany raha ny tombona nataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI farany teo fa tsy Madagasikara irery no misedra fahasahiranana raha ny fanazavana. Ny salan'ny tahany fitombon'ny ari-karena maneran-tany kosa dia mbola tombanan'ny FMI ho marefo dia marefo satria 3,2 monja ary mbola ambanin'ny tahany talohan'ny valanaretina Covid araka io tatitra io ihany. Midika izany fa tsy Madagasikara irery no misedra fahasahiranana ara-toe-karena sy ara-tsosialy fa maneran-tany mihitsy no ny antony maro miseho eo misehatra iraisam-pirenena izay tsy miankina amintsika malagasy. Miantso ireo olo-mpanjakana am-perinasa rehetra ihany koa izy ireo mba hanatanteraka ireo toromarika avy amin'ny filoham-pirenena mba hikendrena fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tokony miala kosa ireo izay mitavozavoza na misakana izany raha ny fanazavana. Tsy ny filohan'ny Repoblika ihany no tompona andraikitra fa maro be ireo olom-boafidy sy olom-boatendry tokony hanao tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja aminy. Koa iombonana hevitra ny tokony hanoloana izay tompona andraikitra mitavozavoza sy vato misakana ka tsy miray fo amin'ny filoham-pirenena eo amin'ny asa fampandrosoana tokony atao. Manohitra ny fanakorontanana nataon'ny fanoherana amin'izao ireo mpanaradia ny fitondram-panjakana araka io fanambarana novakiany Pierrot Rajonarvelio. Fomba fanao mahazatra ny resy amin'ny fifidianana, ny fanakianana fifidianana sy filazana fisina labato kanefa tsy mitondra porofo mitombona sy mazava akory atreto. Toerina mandrano ary melohina ny fambolena fanakorontanana amin'ny endriny rehetra eto amin'ny firenena izay tadiaviny avy amin'ny fanoherana atao amin'izao fotoana izao. Ankilany manohitra tanteraka ny fikasana anonga-mpanjakana amin'izao fotoana izao ireto antoko sy fikambanana ary olo-mpanjakana mpiaradia amin'ny fitondrana ireto ary manao antsoavo amin'ny mpitandro ny filaminana mba ho entitra manoloana izany raha ny fanazavana hatrany. Dia manohitra amin'ny hery rehetra iteti-drasy ikasana anonga-mpanjakana ataon'ny mpanohitra noho ny fitadiavana tombotsoa manokana. Manao antsoavo koa mba ho entitra ny tompona andraiky mpanjakana isan-tsokajiny sy ny mpitandro filaminana amin'ny fandraisana fepetra araky ny lalàna manakery ho an'ireo rehetra ikotika izany fanakorontanana izany. Na izy na iza ary tsy asiana fanavahana.
tonga nanotrana ity fanambarana iombonana androany ity moa ireo mpikambana sy mpitarika fikambanana toy ny antoko ADN, ny AKFM, ny antoko avana, ny AVI, ny antoko maitso, ny TGV, ny Freedom, ny MDM, ny Araka Isika, ny RPSD, ny Araiky, ny GPRU, ny UPAD, ny antoko mafy, ireo mpikambana ao amin'ny leader fanilo, ny MDN, ny MDM ary ny solombavam-bahoaka sy senatera Piaradia amin'ny fitondrana ankehitriny.